Latanjoniatenyerangoloka zany le fombafonantanàna misasikanafanjakana soa dia fa hiatra amin'izay zany izy io manomboka manombofotoana 1er janvier valopolo raha nanaraka ny adihevitra tao zany nareo raha nanaraka ihany koa tany amin'ny antenyeram-pirenena dia raha le tebolam-panjakana valopolo soarivo zany mijery mahasamihafa azy kely zany amin'ny tebola hatramin'izay zany dia tamin'ity ray toraka ty zany dia namena laharam-pahamehana ambony rehetrarehetra miavy amin'ny tsy fandriam-palefa ka le ministère isika hoe tebotota zay misahana zany défense gendarmerie sy sécurité publique dia nahazo fampirona lehibe mihoatra ministère hafa zany tebolam-panjakana dia ny ankoatr'izay moa zany ny sosialim-bahoaka mbola laharam-pahamehana foana fa tsy hoe nadinoina koa ny sosialim-bahoaka fa raha niresaka hoe fanabeazam-pirenena raha niresaka fahasalamam-bahoaka dia mbola vatsina ny vola iray zany zareo amin'ny ao anatin'ny tebolam-panjakana valopolo soarivo dia ohatrany mahazatra ihany koa zany ny anamokarana ny investissement dia amena laharam-pahamehana ihany koa satria arakaraky ny abetsahan'ny investissement zany miazako-tsika mampisotrotra miaraka lehibe zany hitatsika ao anatin'le tebolam-panjakana valopolo soarivo hoe misotrotra faingo adimy faingo ray isan-jato fiarakarena fotoana zany raha resaka teo raha natao ministra hoe sarany resaka politika sy fandehanan-ketra ity voakasika izay hoe ny orinasa tyko dia minavy miezaka nataonareo tamin'ny resaka referendemana fiscaux zay ho an'le orinasa lehibe reny amin'ny sénateur Fomarina moa no mitorany miresaka iny izy tsy nanonona orinasa zany fa nareo ny ohatran'ny hoe manina vinan'le izy dia ohatran'ny hoe mahafantatra an'izay fa le izy zany mbola ataoko hoe za zany mbola manamafy le niteneko teo sarotra dia sarotra mihitsy manenjika an'ireny ataontsika hoe tsy mpandohetra ireny indrindrindrindra le orinasa lehibe satria ireo zany araka lefa niteneniko teo hoe amin'ny maha orinasa lehibe anazy manana conseiller fiscal izy manana avocat izy manana conseiller juridique izy tsy haiko tsoa ary tena hainy mihitsy le fantosirana sy le tsy fanaran-dalàna zany amin'ny resaka hetra dia tena vao mainka ny sarotra ny fangalana vola amin'ireny fa na dia zany ary araka lefa nilazaina teo tamin'ny fotoana 7 soarivo ity zany efa napity zay 90 milliards arivo mpanjakana 90 milliards amin'ny mpanjaka-ketra dikan'izany zany mbola mitohy foana ny ezaka ataon'ny ministère zany mampidirana ny volan'ireo le mbola tsy mandohetra zany na orinasa lehibe io na orinasa madinika io rehefa tsy mandohetra ireo dia tuisana foana zany ny antsika hoe recouvrement ireny an'ireny satria araka lefa nilazaina ireny zany mitovy daholo rehetrarehetra eo anatreny fandoavan-ketra fa tsy ny sasany akory mandoa bebe dia ny sasany tsy mandoa mihitsy na ny sasany manao fananiana tsy andoa dia ohatran'ny hoe manaraka ohatran'le ataontsika hoe fahefany manakarama olona etseny amin'ny rehetrarehetra zany azo manetraka tsy fandoavan-ketra. Resaka ministra resaka budget d'investissement mety mahazika mety ahoana montant par rapport au budget de fonctionnement notamment salaire fonctionnaire le budget d'investissement raha resaka taremarika aloha dia tiako tenenina aminareo hoe fa ao anatin'ny site ministère amin'ny finance zany napasakarity fa raha ny pourcentage ananana tamin'ny heritaona tsy hoe heritaona moa zany fa tebola efatra efa isan-jato atao amin'ny anamokarana
fa mitona manaraka izy a dia valo amby efapolo isan-jato atao amin'ny anamokana satria ilay ny antony a tsy maintsy mba hatsaraina le rafitry ny fandahiam-panjakana tsy hoe iompana any amin'ny fandoavana karama mampiasa fanjakana na iompana amin'ny fandehanan-draharaha satria reny tsy mamokatra ny anamokarana ny azahoantsika mametraka fotodrafitrasa ny amokarana no azahoantsika mametraka ireo hoe ilaina rehetrarehetra azahoantsika manatsara ny famokarana zany a dia eo ny tokony amelatolala dia zay zany ny tokony hanatsarana le pourcentage zay a isa-taona isa-taona raha ny resaka hoe karaha mampiasa fanjakana ohatra mbola mavesatra be izy amin'izao telopolo isan-jato tena hoe mibahana be mihitsy zany izy ao anatin'le budget mpanjakana dia mivina eritreretina zany mba akelezina io ataontsika hoe vesatry ny karaha mampiasa mpanjakana ao anatin'ny vola mpanjakana io a dia mitazona dia hoe amin'ny taona roarivo mba fitaovana isan-jato sisa vola ao anatin'ny vola mpanjakana etsitsika androavana karaha mampiasa mpanjakana. Ao nandray minitra mahakasika ny trosan'ny masa Madagasikara ohatra hoe ny Madagasikara tena apurement aiza ny source miresaka ianao a ny air Madagasikara ny tiako ambara aloha ao anatrehan'izay a ny vola mpanjakana fito ambin'ny roa arivo zany a no nametraka le vola hoe 303 milliards entina nifana ny trosan'ny air Mad fa raha ny teti-bola mpanjakana valo ambin'ny folo sy roa arivo a dia tsisy vola mihitsy a hoentin'ny teti-bola mpanjakana ho any amin'ny air Madagasikara efa vitatreo zany ny fanampiana ny air Madagasikara mijanona dia ny Jirama dia raha nyresaka air Madagasikara zany a ny vola iny a ao anatin'ny teti-bola mpanjakana fito ambin'ny folo sy roa arivo dia eo ampanataterahana ny fandaninany vola namenan'ny air Madagasikara itsika dia efa misy ataontsika hoe protocole efa napetraka eo anatrehan'izay a protocole zay teritotany nanosiniana azy a air Madagasikara ny ministèren'ny transport sy ny ministèren'ny fitantanam-bola sy teti-bola dia ao anatin'le protocole eo dia mazava tsara mihitsy mipetraka ao na anaiky hoe retsoretsoretsoretsoreto aby a ny olona andoavana an'ireo le trosy ireo zany ary zao a ny taremarika menana azy fa iny zany efa misy lamina zany napetraka entina hanatanterahana ny fandoavana trosan'ny hermaty zany a fa le vola hoentina amin'izay a dia tao anatin'ity teti-bola ngamba ny maromaro aloha izy fa sogaditsika anakokoa misy entana midina ny ampatsiranana satria tsika ao anatin'ny any fanarahantsika iny zany a amin'ny firenena avy any ivelany ny européenne iny a hoe netatsika rehefa makany a midina ny ampatsiranana dia neta rehefa makakely midina ny ampatsiranana izy io zany a le bien filo miatraika amin'io a maromaro izy a tsy voataniseta fa zay zany a fa ny ampatsiranana miakatra dia mikasika le taxe sur les produits pétroliers zany a bien filo ny taxe sur les produits pétroliers io a dia tokony ampanarahana koa ny ampatsiranana miatra amin'ny bien filo zany hoe tatovana roapolo isan-jato zany a fa tsy folo isan-jato ary fanatokisana ny fifidianana indray ny taona ho avy manahoana zay fanatokisana ny fifidianana dia efa voavinavina ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ity a raha ny fanatanterahana ny fifidianana dia anakiroa zany ny loharan'olona entina anatanterahana izay a eo zany no entin'ny fanjakana dia no entin'ny fanjakana raha enonareo teo a dia roa amby 50 miliara d'ariary 20 miliara amin'izay a dia teti-bola ho an'ny sity satria izy mana mila vola izy amin'ny fandehanan raharaha ao a dia amena 12 miliara zany siria fa ny 70 miliara kosa dia entina anatanterahana ny fifidianana zay zany no entin'ny fanjakana malagasy fa
anatiko kosa dia mitondra koa izy ny anjara birikiny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana dia ao zany ny basketball misy million de dollara dia samy mametraka zany ny expataika ao anatin'izay basketball zay zany rehefa natina amintsika zany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana raha Ho an'ny tour ve 40 milliards d'ariary mbola misy raha rematch hoe tao amin'ny premier tour ho aty ka zay any nge vola lany tamin'ny présidentielle farany teo iny ary tsika miaraka nahita fa isy tamin'iny fa budget ny fanatsahana amin'ny any zany nentina tamin'iny resaka négociation amin'ny pétrolier teo le resaka amin'ny aloha ngamba tsy atao hoe négociation le izy fa tena hoe fampiresana ary le resaka atao dia mikasika an'le structure de prix satria hitanareo miankina amin'ny structure de prix io pétrole ny tiako resana ny vidin'ny solika à la pompe nefa ny vidin'ny solika dia miankina be dia be mihitsy miankina amin'ny vidin'ny solika jirama miankina amin'izay satria vidy solika amin'ireo pétrole ny fitaterana amin'ny prix à la pompe zany miankina amin'ny prix à la pompe ny fitaterana miankina amin'ny prix à la pompe ny ataontsika hoe ny fandaniana rehetrarehetra ho an'ny olona rehetrarehetra zany dia fatelo farana miankina amin'ny vidin'ny pétrole koa ny ataontsika hoe fandaniana any amin'ireny industrie isan-karazany reny dia ao anatin'le vidin'le pétrole iny efa mipetraka le structure dia eo misy fampiresana zany atao hoe ahoana marina moa mahatonga an'io hoe raha mialy izy zao eny mitsaina iraisam-pirenena hoe tena ohatra hoe 60 dollars amin'ny baril nahoana izy rehefa mivoaka tia zao dia tsy maintsy resana nenaneran'izay ka zay le fampiresana atao ankehitriny satria matsapa zany ny avity amin'ny atao hoe fitondrana malagasy fa misy zavatra tokony alamina ary tena fampiresana kaiky ary entina mihitsy mifanamarinana hoe fa manino tia zao laninareo fa tsy tia ny laninareo dia zay le fampiresana io zany